izay no mahatonga zao loza rehetra izao mitaraina ny tany mavesatry ny hotanay sesosio jereo ny nosinay fantatro tombo fa malahelo anao izay no mahatonga zao loza rehetra izao mitaraina ny tany mavesatry ny hotanay sesosio jereo ny nosinay mifona ho an'ny fireneko ao fa mijaly zahay ety mifona ho an'ny fireneko ao fa marary zahay ety mitao maheno zao vavaky izao raha misy ny atezanao malaga avelao mifona ho an'ny fireneko ao fa mijaly zahay ety mifona ho an'ny fireneko ao fa marary zahay ety Wapitumbunao amitsika mandrakariva ny riavana ny Kristi tombotsika
Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratry ny tia Alahady 4 ny volana May 24 tia. Arabaina manokana ireo havantsika any Frantsany, any Amerika any, any Allemagne, ny any Belgique, ny any Canada, any Chine, any La Réunion sy ny Mauricie, any amin'ny faritsy. Arabaina amin'ny anaran'i Jesosy velona trapamonjena tratry ny tia andro antia. Ety am-piandohana dia efa tononko aminao sady ny tenin'i Jesosy. Ary tsy fanarananao sady ny ety am-piandohana manao hoe hositraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy hovozonanao fa efa niala tamin'ny fahatezerany. Efa niala tamintsika ny fahatezeran'Andriamanitra. Namindra fo tamintsika izao Jehovah Andriamanitra zao, ataovy lehibe sady goavana eo amin'ny fiainanao zany. Fa ianao ny velona tahaka izao. Tsy ny herinao, tsy ny tanjaka, tsy ny fahaizana, tsy ny fahaizana ny feny aretany, fa noho ny amin'ny famondrapon'Andriamanitra mangataka aminao andaotsika mba hatsiaro zany fitiavan'Andriamanitra zany, mba hanandratra fiderana ho azy. Aorina ny fanomezam-boninahitra dia ataotsika le hira ao anatin'ny firana fiderana 570 manao hoe Andriamanitra mahagaga, andao hiderana zao Andriamanitra izao ny amin'ity Alahady ity, mba manana minitra sy ora vitsy ianao ho atokatsika ho amin'izany fideranan'Andriamanitra zany. Afatoy ny fonao sy ny fanahinao androany. Eto ny lapan'ny voninahitran'Andriamanitra. Mijery anao eto ny masony hoe mitady olona tena bodera araka ny teny hoe fa zao olona noforono koa izao hanambara ny fiderana. Ianao zany vo antso manokana hidera azy zany. Asandrato ny fonao androany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Haleluya! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Aza miafahafa misy ianao androany manandra tanana ao an'Andriamanitra. Ilaza ny fahatsarany zao Andriamanitra zao, ka ilaza hoe Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataony ny tananao, mijery ny kitany zay, mikotrokorana ny andro, fampisehonao ny herinao zany Andriamanitra. Dia anandra tanana misy ianao hoe hideranao Andriamanitra. 570 amin'ny firana fiderana. Ataovy mafy ny feo anao androany. Andriamanitra, Andriamanitra maga ny zavatra nataony tananao, vatra nataony tana, ny kitana sy ny kotrokoranandro, kitana sy kotrokorana, hampisehoanao ny herinao Andriamanitra. Asandrato ambony tananao dia lazao hoe mideranao za Andriamanitra, mideranao Andriamanitra fa lehibe, lazao ihany mideranao Andriamanitra, mideranao Andriamanitra fa lehibe, fa lehibe. Raha mitsangatsangana ao anala, raha mitsangatsangana ao ka mahare ny hiramborona, mahare ny hiramborona, sy rivotra mitsoka moramora, sy rivotra ary mahita tendrombohatra. Dia mbola hiteny mafitsika hoe mideranao Andriamanitra, mideranao Andriamanitra fa lehibe, fa lehibe, mideranao Andriamanitra fa lehibe, fa lehibe. Raha tsaroko fa Jesosy tompo, atsaroko fa Jesosy, natolotry ny ray any an-danitra, atolotry ny ray, ho avotra noho ny fahotako, ho avotra noho ny zay vita tao Golgota avokoa, zay vita tao Golgota. Mideranao Andriamanitra fa lehibe, fa lehibe, mideranao
mideranao andriamanitro fa lehibe fa lehibe lazao mafy mideranao andriamanitro mideranao andriamanitro fa lehibe fa lehibe mideranao andriamanitro fa lehibe fa lehibe atao iteka mafy ho an' Jesosy tsikiny amin'izany fahalehibiazany zany sotra Jesosy. Ny salamo fa 7:100 no anoizantsika ny fiderana sy ny fankalazana n'izao andriamanitsika zao, anambaratsika ny fahalehibiazany rehetra, anambaratsika ho rentany ho rendanitra fa ny andriamanitra ivavahantsika dia ny andriamanitra mahery. Aorinan'izay dia tena idera azy sika ary manasanao any tokantrano any, manasanao eto am-piangonana eto na aiza premier étage hatrany amin'ny 4e étage, andao mihitsy nitsinjaka ao an'andriamanitra, aetseo ny tananao, aetseo ny tongotrao, anomezy voninahitra azy fa matoy isika tompoko mbola velonaina tahaka izao dia mila mifaly satria navotan'andriamanitra. Salamo fa 7:100 ny andininy voalohany hatramin'ny ny andininy fa 2:20. Salamo fa 7:100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia! Fa tsara ny mihira ho an'andriamanitsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana, manangana ny Jerosalema Jehova, mamorony Israely voaroka izy, mahasitrana ny torotoro fo izy sy mamey ny feriny, milaza ny isan'ny kitany izy, misy tonony amin'ny anarany avy zay ny rehetra reny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hita lany ny fahalalany, manandratra ny mpandevitra Jehova fa mampihitry ny ratsy fanahy amin'ny tany. Miraha fiderana ho an'i Jehova, mankalazana andriamanitsika amin'ny lokanga, izay manarona ny rahona ny lanitra, izay manamboatra ny ranonorana ho amin'ny tany, izay mampaniry ny ahitra ny tendrombompona tsy raray avy zao. Zany mahatonga anay ikika mafy iantsoantsy foana hanandratra anao le andriamanitra mpanjako, le andriamanitra mahero, ary na dia tao aza ny olona fa teo ambavahoana ny fahafatesana natsanganao zany, nomenao fahavelomany zany, mariky ny herinao manokan'andriamanitra. Mideranao sy mankalazanao zay, mame voninahitra ny anaranao, tsy ampy ny fotoana Jesosy eto amin'izao fiangonana zao, fa araka ny nambaranao any tokantrano an'izay mba hanokana fotoana, na dia ny alina manontolo aza, na dia ny androany alahady manontolo aza ny tokantrano any hitsinjaka sy andio anao, dia mba hankasitrao zany. Fa neto amin'izao toerana zao, iombonanay fosaina mampanahy hatrany tokantrano any Jesosy malala, mba indraminay ny hira ny anjely, mba indraminay ny hira ny lanitrany Jesosy, mba indraminay zany, na dia mpanoto zay, na dia tsy mendrika ary zay Jesosy, mba hakasitrao hoe fa tena vokatry ny fonay zany manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka isika. Dia mbola mpifaliana trano ry havana no iara-panatsika rehetra ny anaran'i Jesosy tratra zao fotoana zao. Andeha iaino ny sitrapon'Andriamanitra sika. Ty sitrapon'Andriamanitra ty dia angatahako aminao mba ho lesona manomboka eto amin'ity minitra zay ionatsika ty, dia mba eto ny minitra hanovaitsika ny fomba fisainatsika ary ny fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra. Andeha omeko tsy titre moa zany fa mba omeko anarana kely izy hoe ho amintsika kristianina, ity nataontsika fanefitry ny coronavirus ity, sitrapon'Andriamanitra ity. Samy mandray ary mety tsy navidy CVO ianao, mety tsy nisotro ianao fa tsy resy lahatra, mety nisotro ianao fa resy lahatra, fa na nisotro ianao na tsy nisotro mba andramo ty fanefitra anankiray ity fa ho hitanao fa ho resinao na dia tsy ny coronavirus rereny aza. Jerentsika ny bokin'ny mpanjaka, mpanjaka faharoa toko fahaenina, mpanjaka faharoa toko fahaenina ary antsika ny andininy fa 5:10, fa 9:10, fa 7:10. Pejy
enina-mbefapolo sy telonjato na 346 mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy fadimy ambe folo enina ambe folo fito ambe folo rehefa samy nahitatsika dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa ny fomarena koa ny zatovo lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna dia olona zatovo taminy indre sy tompoko andreo zao nanaovantsika andreo zanak'Israely reo fa ny zavatra nafinatra dia zao isaka ny mieritreritra ny Sirianina hoe amely amin'ny zanak'Israely dia ampafantarin'Andriamanitra melohany Elisy zany dia mandamoka teo ny plan-ny Sirianina tezitra ny Sirianina dia hoe misy mivadika mihitsy ny ato amintsika ato ry zalahy miaramila mba jereva izy ny tena mpivadika ato dia izy le miaramila hoe tsisy an'izany ato mpanjaka fa zao nge zavatra misy isaka ny manao plantsika isaka ny manao stratezitsika amelezana an'ireo zanak'Israely reo dia efa fantatry Elisa meloha ary io ny lehilahin'Andriamanitra izay ampafantariny zavatra meloha dia zao ny zavatra nitranga andao arozy izy tsy hanafika ny zanak'Israely intsony fa andana sambory Elisa fa io ny rangory fototry ny afo rehefa zay ay ty latsakalina ataontsika ty mba lefa nataony devoly ihany koa ary tsika nanao an'io voalohany fa ny devoly dia mpangalatahaka dia nanao latsakalina zareo ary nidodiny vohitra nisy azy nandritry ny alina fa rehefa ny fomaraina le ny zatovo dia tsinony fa ilay mpanompo karakara ny Elisa rehefa ny fomaraina izy mety andrehatrafo angamba tsy fantatro karakara sakafo maraina dia gaga nahita soavaly be da be ary voadidina fahavalo ny tanàna zay no hitan'ny masony zatovo taitra izy dia niazakazaka tany amin'ny Elisa kiaky eo maty isika angamba ny mety tamin'izany koa nefa nandeha le fitenena hoe maty isika fa rehefa niazakazaka izy ory Elisa mifoazy ianao fa maty isika fa voadidina ny fahavalo nivoaka Elisa dia nijery aiza fahavalo eo tsy hitanao angareo fahavalo be da be reo voadidina kalesy isika mateto sika nivavaka Elisa Andriamanitra Jehova ampahirato ny masony ity mpanompo ity zatovo ity rehefa nivavaka Elisa niova ny fijeryn'le zatovo le olona be da be hitany teo nanjary kalesy afo feno miaramila n'Andriamanitra dia anjely iady amin'ny fahavalo ary teo Elisa ny teny hoe ny momba atsika dia be lavitra no ny momba andreo dia marina zany ny problema dia zao tsy ny fahavalo ny problema tompoko dia tsy ny coronavirus ohatrany somary resantsika indray zany mety efa mieritreritra indray zao tsika hoe inona ny fiatraikan'izany coronavirus zany be da be ny asa very betsaka nefa tsy miasa betsaka ny ohatr' zao makatso ny makaroa tany Chine vao vita ny coronavirus vao vita ny fihibohana dia be da be ny sarabady engane mba tsy eto Madagasikara zany hoe ilaharana indray ny eny Anosy fa tsy ny varotsony ny ilaharana fa ny eny Anosy fa zany ny zavatra nitranga tsy ny fahavalo ny problema teto fa ny fomba fijerin'le zatovo ary tsy ny fahavalo tsy ny aretina tompoko ny problema amintsika fa ny fomba fijeritsika le aretina androany misy fanevitra kiray omenanao ny problema n'ity zatovo ity dia tsy hoe tsy manana miaramila tsy manana an'izao fa ny fomba fijeriny tsy mitovy ny fomba fijeriny Elisa ary tsy mitovy koa moa ny degré ara-panahy Elisa mahita famonjena Elisa mahita fandresena Elisa mahita zavatra fahagagana fa le zatovo mahita faharesena mahita fahafatesana androany vazovazoko izy ty fa ataoko zao tontolo zao ary mba mahay an'izany ary ataony publicité mihitsy izy Star Times vai le fijery maninona koa sika zanak'Andriamanitra raha mba manova fijery ka mba hiteny aminao hoe ry zanak'Andriamanitra ry kristianina ahoana sotra rahalahy ny vehivavy mbola tsy hanova fijeriny izy fa ny rahalahy efa vonina izy hanova fijeriny io nge rahalahatra eny an-dalana eny io mila hovaina fijery ny fakapanahy be da be fa rehefa mifanojo amin'le mena amin'ny ravoravo dia manina rahalahy sotra rahalahy ny olona lasa lavitra amin'izao fiainan'izao dia ny olona nova fijery manomboka eto amin'ity fitoerana ity hovay ny fomba fijerinao
mahafinaritra tsy manao politika fa ny fomba fijery mpitondra amin'izao fotoana izao ity aretiny ty izy no mialatsino antsika rehetrarehetra fa zay aloha ny zavatra-tenenina dia ho hitantsika amin'ny asany eo fa ity coronavirus ty izy no hanavitra n'ity fireneny ity ary ampamirapiratra amintsika fomba fijery miova ndre zany raha lasaina bavy maninona ny olona any akafa azy manana zany fomba fijery zany maninona tsika andao mba hovaina le fijerytsika hovay amin'izay ny fomba fisainanao amin'izao tsaza mitentsony hoe resy ako ny atao hoe fomba fijery dia ny fomba fieritreretanao ny zavatra hitranga mety tsisy volantsony angamba le tokantranonao amin'izao fotoana zao dia milaza ianao hoe ninao zany ninao vita moramora ihany ianao pasteur fa ninay ato ange efa mikoka vola majinika e nisy fotoana zay tao tokantranonay vao nytokantrano kelikely zay dia mba nanangona an'ireny vola 50 sy 20 be da be reny tamin'ny fotoana natao tao anatin'le marina gold reny izy tamin'izay fa misy fotoana tsy nanam-bola fa lany e tsy haiko efa mety zany angamba ny zavatra mitranga ao aminao fa atambatambatra ny vola majinika ka roana mihitsy ny vola majinika fa hoy aminao ninonina situation misy anao androany ninonina zavatra mitranga aminao androany aiza le izy hovay ny fijerinao manana fanantenana mbola isahira ve tsika zao mbola isahirahira ve tsika hoe na de mahantra zaho aona le hiratsika zay na de mantra aza mbola manao hoe aono izy izy valiao aminiry ohatra nefa misy tsy samanao an'izay tsy hoe vao zay alao mipiripirina fa sendra imezan'ny olona dia efa manitra efa tsy mihinan-kaniny ity mbola zany ihany ny hiry fa za miteny aminao androany miterana Andriamanitra hirao foany zany fa zao ny zavatra verimberinao matetitetika amin'ny vavanao zavatra hirairainao amin'ny vavanao tsy maintsy ho tanteraka amin'ny fiainanao raha lasa adabavy tenin'ny tolontsika mety fahendrena olombelona zany milaza hoe ny misy avisana ny ratsy evin'ny soa dia fizafisao eo ny ratsinao fa hoy ny tenin'i Jesosy tongava aminao zay rehetra inonao raha mbola marary izy ianao amin'izao fotoana izao tonga dia mitenena hoe sitranako e sitranako e sitranako e mitsangana rahalahy mitsangana raha nabavy sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa ho amarinina Andriamanitra aminao ny teny ambaranao satria efa niovatra amin'ny fijerinao dia lazao mihitsy ny androany hoe tsy misy soa hafa tsy ianao Jesosy na foko ny areny tany manan-karena ao aminao faly ao amin'ireo dia lazao mangingina omponao ndao nge mba ataontsika mangingina aloha tiry ty hoe faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na de trazam-bola manao hoe averitsika amin'ny lamaina aloha zay iry zay tovy resy lahatra mihitsy ianao faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany na de manitra tsambola manao faly ao andao hitsangana raha lasany abavy andao iraitsika amin'ny fiderana mihitsy zany ambarao hitan'izao tontolo zao hoe zay faly foana ary ny fijerinay manomboka androany efa novain'i Jesosy tsy mahandry zany zay tsy marary zany zay tsy very zany zay tsy maty zany zay miaraka amin'i Jesosy fa faly zay miaraka amin'i Jesosy rahantsika teky zany ho vidy rahantsika n'Andriamanitra ndao ary afatsy tena foko ny areny tany foko ny areny ataovy mafy miteka ao an'Andriamanitra manankarena ho mahita azy faly ao dia ho fahofahitananao milaza hoe faly ianao faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany hanatena mazamolona manao hoe faly ataovy mafy niteka ho an'i Jesosy fony tsy misy avitra fisoloana tsy misy avitra tsy fampanekena ny ray dia nanolo tena navitra ay tena navitra
misy fahazavana Jesosy kosa nanao ampandrosa nanao ilapany voninay ofaly awe miaraka aminy Jesosy anade mahazaza olona manao hoe ofaly ao aminy ofaly awe miaraka aminy Jesosy anade mahazaza olona manao hoe ofaly ao aminy vavatsika andeha mentoraka amin'Andriamanitra tamin'izay rehetra nanomezanao tsiny tamin'izay rehetra nomenomenao tamin'izay rehetra nankalanao ny hafa zay rehetra nomenomenao tamin'iza na tamin'iza dia lazao androany androany a Jesosy hovaiko ny fijeriko fa ahia olona voavonjy ao aminao ndredo zay Jesosy manantona anao amin'izao alahady maraina zao misaotra anao ny amin'ny teninao zay tonga aminay mampianatra anay Jesosy fa aitsy zao falanaretiny zao ny farandronay rehetrarehetra tsy zao ny farany fiainanay fa zao ny fanomboany fandresenay tsiraray avy miaraka aminao ary ho tanterahanao mihitsy ny teninao manao hoe indro ataoko hitan'ny olona ny mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ny iposahany fahazavana sy ny herinao aminay Andriamanitra ary anambarahany ny olona mihitsy anambarahanao anay fa ianareo ny fahazavana zao tontolo zao raha monimonina sy ny menimenina mety ho toy any tantara rehetrarehetra mety ho nitoy any fiainana na mbola hitoy ny confinement na tsy hitoy tsony ny confinement zao tontolo zao mety menimenina ny amin'izany fa izay angina dia ankalazanao Andriamanitra satria misy fandresena daholo ao ambadiky ny zavatra rehetra misaotra indrindra Jesosy androany misaotranao ny amin'izany misaotranao ny amin'ny aretina misaotranao ny amin'ny mety tsy fisiny misaotranao ny amin'ny mety zavatra mitranga amin'ny fiainanay tsiraray avy aza Jesosy fa ampianarinao zay mba hijery ny fahalebiazanao mba hijery ny fahambonianao Andriamanitra fa manao zavatra tsy takatry ny sainay ianao manomboka hatreto amin'ity ora sy fotoana ity raha vonony zay anova ny fomba fijerinay anova ny fomba fieritreritray ny amin'izao fanarahana an'Andriamanitra ao ny fimenimenomanay ange Jesosy dia midika sy manambara fa tsy izy mihitsy ny ianao hoe ohatrany tsy manao ininona mihitsy ny ianao hoe mijery fotsiny ianao hoe fa amin'ny fotoana zay mideranao mankalazanao ary tsy miteny manoloana ny zava-misy dia manome toerana anao zany Andriamanitra ka ndredo zay rehetrarehetra Jesosy tsy nisy tsy ny menimeniny zay tsy nisy tsy ny fanometsiny zay Jesosy fona aminao atompo mamindra fo dia mamindra fo aminay mamindra fo aminay kristianina Jesosy tahaka ny zanak'Israely tokoa zay na dia omena mana isan'andro aza dia mbola miteny foana reny manamana isan'andro reny leo an'ireny zay fona aminao zay Jesosy zany aneny ataonay tsy mba tsinjonay akory ny fahavelomanay hoe misy olona ne any efa maty nitsitre fa izay mbola velona tahaka zao Jesosy ndredo zay mandadilady atao anatrianao mangataka nindra fonao ary mangataka Jesosy amin'izao fotoana izao mba ny amindranao fo aminay tsiraray avy fa vonony zay hanova ny fomba fijerinay hanova ny fomba fisainanay Jesosy ka na inona zavatra hitranga dia tsy hiala ato ambavanay ny fahalebiazanao ho faly ianao mahita anay mideranao isan'andro ho faly ianao Jesosy mahita ny mpanomponao Jesosy zay mifaly ao aminao ihany koa isan'andro ka dia mba hiarak'izay tahaka ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavelany ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ao ary mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika zay nitoritorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijalina napaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka avy an'Andriamanitra ray tsy to avy ny avin'ny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina
fiangonana masina maneran'izao tontolo zao, fiombonany ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Voninao tompo niaraka aminao, ka manolo tena no fehezinao, tsy ny tena ihany fa ny fosaina mampanahy. Fa 12 ao amin'ny firana fifoazana hoentintsika manolo tena no atrehan'Andriamanitra zany, atoloro misy ny tenanao ho ampiasain'Andriamanitra manomboka izao. Zany ny fanolora tenanay eo anatrihanao, zany ny fanonraisinao zay tsiraray avy, sotra tompo. Tanteraka tokoa ny zany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary itsangantsika rakizy any atokantrano any sy ny mpampianatra sekoly alahady. Ataontsika ny hira 220 sy 700 andininy voalohany ihany. Jesus o que befite ave yami tanta na fasa sai maria si ave lini satana e Jesus da sai famula kele sana Sotranao indray zay Jesosy fa tonga amin'ny fotoana hitenenanao amin'ilay tohondry kelinao, ka mitenena Jesosy eo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany. Amen. Hiary hipetraka isika. Ny tenin'Andriamanitra izay ovakitsika nio rakizy dia sokafo ny baibolinareo ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko 2:30 andininy 720, pejy 2:37 na 732. Jeremia toko 2:30 andininy 720, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: indro izao ny Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga tsy haiko va. Avetsika indray mpandeha. Indro izao ny Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga tsy haiko va. Amen. Tantara kely iray avy hatrany no etsika fanao zao tenin'Andriamanitra zao. Tantarana tovolahy kely iray tovolahy moa zany izy satria efa feno taona ihany. Tovolahy raiky tany ambanivohitra zay voantso maramila. Izy nefa dia mpanompon'Andriamanitra tsy mahafoy an'Andriamanitra fa mivavaka foana, nefa voantso maramila izy. Tonga amin'ny fotoana ny antsoina azy maramila, netiny daholo ny fitaovany ary tsy adino ny baiboliny. Tonga tany amin'ny camp miaramila izy dia isaky ny isan'andro izy zany dia tsy maintsy mamaky baiboly maraina, atoandro, hariva. Samy foana ny ataony, alohan'ny atory mamaky baiboly. Zany isan'andro zany, samy foana ny ataony ty tovolahy ty.
farany tezitra ty lehibe ampifehana azy nefa izy zany tsy mitsara fa zay foana tsy mpanompon'Andriamanitra izy dia zay foana no ataony farany tezitra lehibe ka nakany amin'ny lehibe ampifehany zareo zany misy tovolahy ray ozy izy ao amin'ny ao isan'andro zao dia mivavaka foana ohatrany hoe maramila natao ty ozy izy fa tsy fivavahana nefa izy dia tsy mitsara mivavaka ka tezitra dia miantsanao lehibe ahoana tokony atao aminazy ozy izy eny ary fa ho avy ihany aho izy izy amin'ny fotoana ray tonga ny fotoana anankiray vao maraina natsona teo amin'ny tokotany daholo ny maramila rehetrarehetra natsona daholo izy moa mbola tara satria mbola mamaky baiboly izy dia tara izy no mivoaka dia teo nao nyteny ty lehibe ny hoe ino izy izy ory tovolahy avy anao aty avy izy satria izy efa tara avy aty aloha aty ao zay tompoko aty ozy izy ka ana miaramila ny aty fa tsy trano fiangonana noho izany tsy laiko ianao manao an'izao zavatra ataonao zao tsony teo izy zany dia sanganehana satria izy tsy mahafoan'Andriamanitra satria isaky miteny izy dia mivavaka foana ka zao izy izy manomboka zao anao tsy manao an'izao zavatra ataonao zao tsony tsy nety izy moa zany fa zaho izy tsy maintsy mivavaka satria io ny ano piay aho izy izy ka zao ary izy izy raha mahery ny Andriamanitra ao reo izy izy misy tomobile io misy tomobile io izy ry alavidavitra ry alaivo makaty izy izy io nefa tompoko izy hatrizay na olona azy mbola tsy nahay zany tomobile zany ty tovolahy ty azafady tompoko tsy haiko mitondra an'io izy tsy mbola nitikasika an'io na indram-pandeha ary tsy mila ozy izy fa alaivo makaty io tsy lasa izy tsy maintsy mantsitra hoe baiko miaramila dia tsy maintsy mandeha izy nandeha izy eny an-dalana izy no mivavaka izy eny an-dalana dia ty teny ty no nyteneniny ianao nge Jehovah nefa niteny ozy izy ianao Jesosy no niteny fa zaho ny Jehovah-Andriamanitra nofo rehetra ozy ho mizava-gagasaiko fa ty aho ozy izy Jesosy tsy efa tsy zava-patatra ty tomobile ty fa ampio aho mba hitondrany ty sotra Jesosy amen mandeha izy teo velominy ny fiara velona kisaka moramora dia tonga teo amin'le lehibe n'le fiara teo vao gagasy talantsona lehibe ny tena lehibeany mitomany tena tomany vararaka le lehibeany izy gaga fa ahoana tompoko inona mampitomany anao lehibe ny Andriamanitra ao ozy izy tena lehibe ny Andriamanitra vavahanao fa ahoana ozy izy tena manomboka zao amin'ty kanty dia misy fitopo vavahana manomboka zao satria lehibe ny Andriamanitra ao fa inona ny antony tompoko dia nitaretiny le tovolahy dia netiny teo alohan'le kapô nisokafana le kapô tsisy motera le kapô gaga sy talanjona daholo nandretrarehetra ary dia zahay le tantara kely dia ho atsika raka izy misy zavatra tsy mahazo atsika tokantrano dia atsio Jesosy fa mahay zavatra rehetra izy voninahitra reo an'Andriamanitra rery ihany amen mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fiadanany faly miarabantsika amin'izao andro alahady fa 24 Mey izao dia tonga indray ny fotoanany anniversaire dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy misy 17 menada izy reto anaran'i Jesosy Razafin-dramiandra Charles sy Rasoa Zanamanga Marie Jeanne et 60 ans de mariage mangataka vavaka Rakotondra-soa Tsanta Fiderana anniversaire tamin'ny 5 Mey 2020 Rabenanary Nantenaina Sarobidy Arsoa 5 Mey 2020 Andria Manolo-Tsoa Sombiniaina ny Menjanahary 11 Mey 2020 Rakotondra-tafika Gaël Rakotondra-tafika Erika Rakotondra-tafika John Rakotondra-tafika Jean Sylvain Rakotondra-tafika Eric Andriananja Rotsy Angola Vololona 13 Mey 2020 Rasaoby Arinjaka Antsa 16 Mey 2020 Rasaoby Arinjaka Arentsoa Fitahina 17 Mey 2020 mangataka vavaka fahanao fanadinana Andrembovonjy Kassi Marielle 17 Mey 2020 Rakotomanana Asiniaina 10 Mey 2020 Andrianarivelo Mikaël 17 Mey Andrianandrasana Jérémie 18 Mey Antanandrasana Faraseheny 21 Mey Andrianarivelo
Fanarenatsoa 22 mai, Ravelomanatsoa vololon'ny aina fanomezana mangataka hira ao am-bokikira fiderana fa 70, Rakotoarimanana Richard 26 mai, Ravololon'ny Nosy voahirana 20 mai, Ravololo Arimanana Anjakanto 21 mai, mangataka vavaka sy fahasalamana fivelomana. Mandria mifidy Faramalala 18 mai, Njara Sitraka Ralay Arsoa, Vololotiana Ainasoa, Ramanarivo Malalatina no Menjanahary Tafitasoa 24 mai, Rarivo Arimanana Mendrika 21 mai, mangataka hira ao am-bokikira fiderana vavaka amin'ny fianarana fahendrena fahasalamana. Randretsamanana Tsito 24 mai, Ravalitera Luka Mamin'ny aina fiderana 18 mai, mangataka vavaka. Nomban'ny avo mioto finoana 10 taona tamin'ny 19 mai 2020, mangataka vavaka ho an'ny fianarana sy fahendrena hira Mamin'ny foko ry Jesosy, hira 700. Ranoely Arvao Miarty 5 taona tamin'ny 14 mai, Rakotoaja Mamin'ny aina 3 taona androany any France, Rakoto Masa Mamitiana, Rakotoaja Mamitiana sy Kamamy Landsoa any France, anniversaire mariage n'izy roa ireo. Ratolo Janahary farany aina no Mentsoa, anniversaire androany. Rabenjarinivo Sambatra Ambinitsoa 20 taona tamin'ny 18 mai, mangataka vavaka ho Tafitasoa amin'ny fianarana any Lyon France. Rakotoarisoa Aina Sarobidy mbola tiana tamin'ny 14 mai, Randriamaro Kasaina Olivia 40 taona tamin'ny 12 mai 2020. Dia izay ireo nanoratra ny anniversaire androany. Ny cadeau nomeny Jesosy ho azy dia ho jerentsika ao amin'ny Isaia 1:7, andininy 10. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako ao. Amen. Dia ho atambatritsika amin'ny hira 70 ao amin'ny bokikira fiderahantsika ny hira nangatahany mpanompon'Andriamanitra mialohan'ny vavaka izay ho ataontsika rehefa avy eo. Azafady ao aorianan'ny vavaka izay ho ataontsika araiky vavaka tsika tompoko. Iaraka hitsangana hivavaka tsika tompoko. Vavakantsika. Voninahitra ny ho anao ry Tompo Andriamanitray. Andriamanitra ny andohanay ary mbola Andriamanitra hiafaranay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Misaotra anao, mideranao, mankalaza anao zay Jesosy fa mbola notantahana anao sy novombinao. Mbola novelominao zay Jesosy hatrahampamonjena noho ny fitahianao Jesosy. Misaotra anao koa zay Jesosy tonga ny fotoanany anniversaire Jesosy, isaoranay amin'ny anaranao Jesosy eo, isan'ny fijoroana vavolombelona eo anatrehanao ireo Jesosy. Noho ny fitahianao Jesosy natoa azy ireo misy ny mangatavavaka Jesosy mangatabavaka avy aminao. Noho ny fianarana Jesosy eo, omeo azy ny tolotsaina Jesosy amin'ny famerenana izany fianarana izany. Mangataka aminao mba ho lohany araka ny tenao Jesosy fa tsy ho rambony. Ao ny mangatavavaka koa Jesosy amin'ny fahasalamana
ianao ny anome fahasalamana ho azy ireo jesosy io indrindra jesosy io amin'izao fiparitahany valanaretina izao angatahanay amin'ny anaranao indrindra jesosy ny mpanomponao mba tsy hiara zany valanaretina izany jesosy dia apetraka eo ampelantananao koa ny vavaky ny tsirairay ireo maro eo jesosy 7 menada mianaka ireo jesosy indrindra jesosy ao ny anniversaire mariazy 10 taona jesosy ao ny tsy teneniny ihany koa ny taona zay nanokanana an'izany mariazy zany jesosy fa apetraka eo ampelantananao enao ampitombony finono jesosy ho tahinao zany tokantrano zany jesosy ary nizaniza mangatabavaka aminao koa ireo mpanompo ireo jesosy dia apetraka eo ampelantananao mba tsisy arombaka ny eo ampelantananao jesosy misaotra indrindra jesosy misaotra jesosy betsaka ny tiana eo angatahana aminao jesosy ny angatahan'ireo fa ianao malala hevitra heverana azy jesosy dia fiadanana fatsiloza misaotra indrindra jesosy amin'ny anaranao mahavonjy no angatahana izany mivavaka izany anao ndera ny aja ny voninahitra mandrakizay misaotra jesosy amen jesosy ho tanteraka ny izany vavaka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen tonga eo amin'ny fotoanany fanolorana ny fanatitra sika riavana ho an'ny tokantrano any izay misy anao dia manaova fanatitra ao an-tranao ny tena lehibe dia ny tenanao ny fanatitra velona kasitran'Andriamanitra kanefa kosa Andriamanitra dia mitady mpiara-miasa mandrakariva ny amin'ny anoanana ny asany ary zao fotoana izao no namporofontsika fa velona ny fiangonana ary velona ny Andriamanitra ivavahantsika dia anolotritsika ka ho antsika izay manolotra ny tokantrano any dia afaka miazakazaka tsika rehefa tonga ny andavanandro manatitra zany ty am-piangonana mba hahafahantsika manoana ny asan'Andriamanitra hoy teny Jesosy hoe izay manome ampifaliana no ankasitrahana izany.
mitondra ny soroanao tsy misy afa-tsy Jesosy faratsy Jesosy nanao ahoana izy ka izao faratsy Jesosy nanao matsiko izao fa Jesosy nolahy masoava nazavania tsy nizao tanizao ilay romarano nitondra niso Jesosy nitsara iny toanao faratsy Jesosy avano maro angambanotsy etetsono faratsy Jesosy efa nosenina Prisianira malaina vauratsy Jesosy 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 zay mitondra aina sy tsiky hoanao tsy ampapay Jesosy faratsy Jesosy osary nosafia nanizao faratsy Jesosy amba tsy niomeko izao fa Jesosy nolahy masoandro anazavania tsy nizao tanizao ilay romarano nitondra Jesosy nitsara iny toanao faratsy Jesosy avano maro angambanotsy etetsono faratsy Jesosy efa nosanina misy marabiolo mivaly aminao eny Jesosy 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 no misotsilany atobaka hoazy atramizao i Jesosy atoyanary Jesosy oavelomanika hakizao atoyanary Jesosy oletoyany izy fa Jesosy nolahy masoava nazavania tsy nizao tanizao ilay romarano nitondra niso Jesosy nitsara iny toanao faratsy Jesosy avano maro angambanotsy etetsono faratsy Jesosy efa nosanina tia mpifaliana indray ry havana niarabanatsika amin'ty alady ty ary dia miraba koa ny vahoakan'Andriamanitra rehetra any ampitan-dranomasina any ary dia manona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy toy izao ary nanao voady amin'ty alady ity ampafolo-karena 20,000 ariary atolotra ny fiangonana 10,000 ariary Jesosy no nivitahinao rehetra voninahitra ho anao Jesosy Kristy ilay mpanomeny soa Jesosy ity ny anjaranao fa tena vokatry ny foko ity koa mamelahy ianao fa namanity vola omeko anao ity dia nanomezoko ireo olona zanakao izay tsy hanasaka tsy nisy teo aminy fa mangataka aminao re ao amindrao fo fa onerako amin'ny asa ampanaovanao ahy fa voninao ny anaiky hatrany ny hirakao misaotra Jesosy ampafolony 3,000 ariary 2,000 ariary ho an'ny radio FPVM 1,000 ariary ho an'ny voninkazo andada sy neny ray aman-dreny mangataka vavaka mba ho salama tsara ny tanako sandriko fa misy marary ahy raha mpisaorana misaotra anao Jesosy tamina tratrarako ny tsingerin-taona naterahako ny 20 mai 2020 eo ianao Jesosy ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra sy ety an-tany ene mbola hanome tombonandro iainana ahavitana ny irakao rehetra ety amin'izao tontolo izao ary hanome fahendrena sy finoana anefana izany rehetra izany dia tafio ny herinao ny mpanomponao satria vonina nomponao mandra-piaviny fahafatesana ity misy vola tolotra ho an'ny dada anjara biriky ny trano vola 5,000 ariary mangataka hira ny miankina aminao
fa noho ny fahasoavan'andriamanitra no toy izao ahy misaotra jesosy no ny famindram-ponao sy ny fiantranao ahy jesosy ataonao maro no nangatahako vady-saza ao ahy avy aminao mba valio jesosy ny vavako raha sitrakao amena vola 10,000 ariary rako mpisaokana sy voady misaotra anao zahay jesosy no nitsingero taona fa 7 taona ny mariazinay saotra anao ihany koa no ny fiarovanao anay amin'izao arety mandringana izao ary manefa ny voadinay aminao no ny nahasitrananao ny zanakay vola 50,000 ariary ka 30,000 ariary ho an'ny tranony dada 20,000 ariary ho fanampianan'ny fampandehanana ny fiangonana jesosy misaotra betsaka anao zay mianakavy no ny fitahina zay narotsaka ao taminay tamin'iny herinandro talohan'ny confinement azonay koa le moto vola 3 millions FMG voninahitra ho anao ireriany mandrakizay mangataka hira 171 ao amin'ny FFPM vola 40,000 ariary ho an'ny dadarandrina toandro 100,000 ariary ho an'ny fiangonana 70,000 ariary ho an'ny radio ary ny 30,000 ariary ho an'ny mahantra amin'ny totaly 3 millions FMG misaotra jesosy misaotra ny jesosy fateraka soma tsara magaga tokoa izy fa voan'andriamanitra rehefa avy misaotra misaotra ny jesosy fateraka soma tsara ny zanako andriamanitra magaga tokoa izy fa voavita ny vavaka nataon'ilay mpanompon'andriamanitra rehefa avy nisotro ranon jesosy mangataka fahasalamana ho an'ny maherin'ny avo vola ho an'ny trano dada sy mama 10,000 ariary misaotra jesosy misaotra jesosy no ny fahasoavana narotsaka ao anay isan'andro misaotra betsaka anao jesosy tiako ianao jesosy vola 5,000 ariary ho an'ny pasteur Jizy rako mpisaokana vakina vola misaotra ny jesosy ny fanampiana nataony tamin'ny arabola sakafo jirama ary ny fatrano tao ihany ny écolage ny zandriny mankasitraka indrindra jesosy fa nitsinjo anay sy ny ankonanaoko ianao tao anatin'ny izay fioboana izay raha ny mpitondra tena sy ny kambody ary ny malahelo tokoa ianao ary mpamontsy tsara indrindra amin'ny fiainana sy izay maharory ny asan'ny tananao ity misy anjara ho an'ny dada randrina toandro tamin'izay ny kolokolony ny fanahinay sy ny finoanay an'andriamanitra ary nampianatra ny fahalalana tsara an'andriamanitra sy jesosy kristy zanany misaotra jesosy misaotra dada vola 10,000 ariary ampafolo-karena voninahitra an'andriamanitra nanolorako ity noho ny 12 taona ny nanokananay dia misaotra an'andriamanitra lehibe tamina mpiandray miarahaba ny promotion famendrehana tamin'ny 17 mai 1998 17 mai 2020 misaotra jesosy taio koa ifahendrena mba ho tonga renin-jaza mahafaly ho fiterahany sy ho kasinanty mba tsy ho kasinanty mba esory hiala amin'ireo kalanoro ao ambony ireo fa manjakazaka manao manjatokana sady tsy mandoa fa trano mampahory ny olonao ireo eo an-tananao andriambololona sy ny forongony misaotra jesosy indro ny vola 500,000 francs ho an'ny fiangonana sy ny raha ny mpanomponao sy miala aminao misaotra jesosy noho ny fitahinao ary dia manolotra ny ampafolo-karena indray aho izany ka dia lidera ny voninahitra ho anao reriany ta io ny asa fivelomana mba handeha tsara ary omeo fahasalamana foana izahay eny mianaka ary ampianaro ampiraiso saina mba hifankaty tsara vola 5,000 ariary omena ny tranony dada merci Jésus ity ny ampafolony pension mois de mai anao ameno ny tokantranonay ianao anome fahendrena fitiavana merci Jésus amen vola 43,000 ariary voninahitra ho an'andriamanitra misaotra anao zahay jesosy fa noho ny fitahinao no mbola nahafahanay manolotra ty ampafolony ity atolotra ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra vola 26,000 ariary dia toy izay indray ireo nanao voady tamin'ity alady ity izay mitotaly 13 voninahitra ny edy ho an'andriamanitra reriany tsangantsika rehetra nolotra ny fanatitra eo anatren'andriamanitra mamiko indrindra anao jesosy ilay mpamaly vavaka ataontsika mitehaka sy io fisandratan'andriamanitra izany nda ho ary mamiko indrindra jesosy mamiko indrindra ianao faianao tsy miova mamaly vavaka tompo ino navariko anao amy soa rehetra
hatraminy kely indrindra Jesosy eo misaotra anao tsy manana rena be tsy mananjavatsy azoko antenana fa ampiany fahasoavanao tompo inona valiko anao am soa rehetra zay nataonao hatraminy kely indrindra Jesosy eo misaotra anao Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Teka mafy an Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any halleluia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen. Mipetraka ny fiangonana milohan'ny notsika ny tenin'Andriamanitra dia ndotsika aloha hivavaka ho an'ny voady sy ireo nanao rakim-pisaorana ho antsika menakavy ihany koa ary nitondra ny tenin'Andriamanitra antsika androany dia pasteur Lindia avy any Canada FPVM Canada nitarika ny fotoana moa satria ny ao amin'ny radio dia manao ny fanamarena hoe tsy fantatray le mitarika fotoana sy ny manao raha rehetrarehetra eny ambonin'ny altara ny tenako izay nitarika dia pasteur Randraina Solo miora fanomezana ary nanao ny dimindra sekoly lahady dia Rabe Milolo iaja avy ao amin'ny sekoly lahady izany ny pasteur avy any Canada zany no raisitsika reveo andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ary itsangantsika hivavaka aorian'ny vavaka dia nira fa 7:30 ao amin'ny firahana fifoaza manao hoe rifanahy masina ao ambony iraky Jesosy tompo izay dia mila vonjy afanao sy atanjao ataontsika izay iry zay rehefa vita ny vavaka sady hotsianaitsika ny tenin'Andriamanitra vavaka tsika rehetra endreny fifalianay Andriamanitra afaka niona taminao niaraka tamin'ny fanatitra rehetra zay nomenay tsy ny abetsany tsy ny akelo no ankasitrahanao fa ny fonay rehetra izay nanolotra zany tamin'ity alahady ity ankasitrahanao ny rehetrarehetra Jesosy malala notahinao nambinao nomenao fahasalamana nomenao heritanjaka nomenao fanavozana amin'ny alalan'ny fiainana isan'andro san'andro ary mbola nampiretinao ny jironay dia mbola mahatonga anay Jesosy mbola mivavaka tahaka izao misy angefa miverin-dalany fa izay reto mbola no asoavinao hatrany ampitan-dranomasina any notahinao ny tsirairay avy Jesosy ka nyreto zay miaraka misaotra anao mafy manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misy kosa nefa Jesosy ny sento ny fonay ilay miampiazakazaka na isan'andro san'andro midodododonay eo anatrihanao satria tsy hain'olombelona atao intso zany ary tapitra ny fahalalàn'olombelona ao ny marary ao ny manana olana ao ny manana ady any amin'ny fitsarana eny zanaka maditra vady mamilava mampirafy manao tsinitsinina ny tsy voatonoko rehetra eto Jesosy renao ny fisentony fon'ny olona rehetra indrindra reo nanoratra nangataka vavaka teo anatrehanao Jesosy tonga eto hoentiny atao anatrehanao zany fa ianao ny milaza zay tsy hainareo atao hoeto ty amiko fahaiko zany angatao zay tianareo na inona fa omeko anareo zany ka ndreto zay Jesosy mba miara-misento misy tsy mahavavaka tsony tsy mahalopeo tsony ane Jesosy fa mba miaraka zay eto mbangataka amin'ny anaranao manao hoe Jesosy enoho ny vavaka enaran'i Jesosy no angatahako zany vavaka zany ary sokafy ny fonay sy ny fananay koa Jesosy amin'ity andro androany ity andray ny teninao andray ny afatrao ary mba ho vatsy sy ampinga ao anay tsiraray avy zany enaran'i Jesosy no angatahako zany vavaka zany amen rifanay masina ao ambony iraky Jesosy tompo izay dia mila fonjy afanao sy atanjao nisy nanolotra fa 10 karena 60,000 ariary atolotra ho an Jesosy rifanay masina ao ambony
iraky jesosy to izaye izay aty de mila vonjy afanao atanja rifanay masino omidina nafana ampahery zany fulanzulazo mahotana movonjezao riafo masiny jesosy miafo masiny jesosy zay iriny firenena iza tanako aretinosy mandray ny famonjena orifanay masino omidina anafana ampahery zany fulazulazo mpahotana movonjeo sao fery mipetraka ny fiangonana. Ry ava malala ao amin'ny tompo ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra indray tsika amin'izao ora sy fotoan'izao mbola afaka miaino ny teniny ary raha henony teniny ianao raha henony feony ianao dia atoky lany ny sofinao alohan'ny andrenesantsika ny teny nefa dia ndehantsika mivavaka Andriamanitra mideranao mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao indrindra amin'izao ora sy fotoan'izao satria mbola nomenao fotoana afaka andreny teninao tokoa fa raha tsy teny mankinao Jesosy dia nivato ny antsoantso. Misaotra anao fa mbola novelominao zahay, mbola manana fotoana ibebahana, mbola manana fotoana andraisana ny afatrao ary mangataka aminao ny teny izay ho ambaranao dia teny tena avy any aminao. Aoka ny feo rehetrarehetra ny tabataba ny Satana dia tsy anankely tsy anampahefana any amin'ny farimy rehetra fa aoka ny feonao rery any no henonay Jesosy dia mitenena ary tompo fa vonina iainanao izahay aminaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay omenantsika androany dia izay hitantsika ao amin'ny Marka 12 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Marka 12 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Raha mitovy amin'ny baibolitsika dia any amin'ny pejy 759 izany Marka 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina izany. Rehefa hita dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha nanakaiky any Jerosalema atao Betifaga sy Betania any an-tendrombohitra Oliva izy dia naniraka raolahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny vohatra tany rifonareo roa ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia hahita zanabriky mifatoka izay mbola tsy nitaingenany olona vahao izy ka ento aty. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao dia lazao hoe misy raha analan'ny tompo azy dia avelany ho entiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanabriky mifatoka teo alatrano anila ny varavarana teo andalana dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no amanareo ny zanabriky ary izy nilaza taminy araka izay nolazain'i Jesosy taminy dia navelan'ny olona andeha izy. Ray masonao manamasinana amin'ny famarinana fa ny teninao no famarinana. Izay indray ry havana ny tenin'i Jesosy izay nomeny antsika androany entiny ampahery antsika, entiny ananarany antsika
ary entiny ampahafantarana zay zavatra tokony ataontsika manoloana ny zava-misy amin'izao ora sy fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza ny nanirahany Jesosy an'ilay mpianatra anankiroa andeha hamany ilay zanabriky mifatotra. Ilay zanabriky mifatotra alohan'ny hidirany Jesosy tao Jerosalema dia nanao an'izany iraka izany Jesosy tamin'ireo mpianany anankiroa. Ary nafarany Jesosy tamin'izany fotoana izany fa vahao ilay zanabriky ozy izy. Ary raha misy olona milaza aminareo hoe ataonareo inona izy dia teneno aminy hoe misy raharaha ilan'ny tompony azy. Ary rehefa hoteneninareo izany dia hovahany, omen'ny olona anareo, alefan'ny olona miaraka aminareo ny zanabriky mifatotra. Zay raha fitiniko kelikely ny tenin'Andriamanitra izay hoambarany amintsika, izay holazainy amintsika androany. Andeha ary hojerevantsika hoe Andriamanitra dia manana ny heriny. Naseho an'Andriamanitra teto amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa izy dia Andriamanitra manana ny heriny. Satria alohan'ilay mpianatra roalahy nandeha tany hamany ilay zanabriky mifatotra dia efa niteny Jesosy hoe raha misy manontany anareo hoe ataonareo inona ilay zanabriky dia lazao aminy hoe misy raharaha ilan'ny tompony azy. Zany ry havany maha-Andriamanitra any Jesosy, fantany na dia ny zavatra ho avy ary, manana fahefana ilay Andriamanitra haka zay any aminao, manana fahefana Andriamanitra amerina izay efa votsitra teo aminao. Naseho an'Andriamanitra teto amin'ity tantara ity fa izy dia manana ny fahefana. Andriamanitra dia manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Alohan'ny akarany tany an-danitra, alohan'ny navitany amin'ny mission ty amin'izao tontolo izao, dia mbola naseho indray ny maha-Andriamanitra azy. Naseho ny maha-Andriamanitra azy satria naseho ny ampahabe maso tamin'ny olona izay nanaraka tamin'izany sy tamin'ireo mpianatra fa izy dia mahafantatra ny zavatra ho avy, manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Izy rery any no Andriamanitra manana an'izany. Ary ny tenin'Andriamanitra izay tiany ampitana amintsika koa androany dia fantatsika fa andro sarotra izao andro izao. Efa fantatsika fa any am-parany any dia misy firenena mely firenena, misy aretina mandringana izay efa lazainy Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Any am-parany any dia misy koa olona ho tia tena, misy olona ho tia vola, misy olona ho mpandoka tena, misy olona mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy manady izay masina. Zany ry havana no famantarana fa efa akaika ny farany, efa akaika ny farany. Ka eto Jesosy dia mbola miala nenina amintsika tsirairay avy, ka zany nampatonga azy indray naniraka roalahy andeha hamany zanabriky mifatotra. Asa mety ianao ve izany roalahy niran'Andriamanitra izany? Fa ny zavatra misy eto dia naniraka roalahy tamin'ny mpianany Andriamanitra, naniraka roalahy tamin'ny mpianany Jesosy hamahy an'ilay zanabriky mifatotra. Ilay zanabriky mifatotra izay tsy mbola misy nitaingina, ilan'Andriamanitra izany zanabriky izany. Azon'Andriamanitra atao namahazo fotsiny fa tian'Andriamanitra izao sy anao hanampy azy mba hamahany olona izay voafatotra amin'izao ora sy fotoana izao. Marobe ny olona izay voafatotra amin'izao ora sy fotoana izao. Ilan'Andriamanitra anao, ilan'Andriamanitra ana mba hamaha azy. Ary rehefa niran'Andriamanitra ianao dia efa nampahafantariny anao ny zavatra tokony ho ataonao, fa tsy hoe nirana fotsiny ianao dia hoe andana vao ny zanabriky mifatotra.
fa efa nomen'andriamanitra consigne ianao rehefa irahana dia ozy izy hoe misy olona tena anontany ataonareo inona io zanabriky mifatotra io dia jesosy no teny hoe teneno izy hoe misy ilan'ilay tompony azy zany hoe raha irahana sika ry havana raha irahan'andriamanitra tsika amin'izao ora sy fotoan'izao andeha hamany zanabriky mifatotra hamana izay voafatotra ety amin'izao tontolo izao dia mila mampiasa an'ilay tenin'andriamanitra izay lazainy aminao fa rehefa lazainao ilay tenin'andriamanitra izay lazainy taminao dia ho avotsitry ny olona ilay zanabriky mifatotra fa raha teninao no ambaranao dia ho sarotra aminao ny amany zanabriky mifatotra ry havana ry kristianina malala milanao jesosy mila tsika tsiraray avy jesosy mba hamany zanabriky mifatotra amin'izao andro sarotra izao satria efa akaiky ny andro farany atongavan'i jesosy manambara ilay tenin'andriamanitra teo fa efa nanakaiky any jerosalema izy dia naniraka ny mpianatra io midika izany fa efa akaiky ny farany efa anakaiky ny farany dia maniraka izy amin'izao ora sy fotoana izao maniraka anao izy andeha hamany zanabriky mifatotra ahoana ny hamantarana zany satria arak'le lazaina teo aloha teo fa efa akaiky ny farany reo famantarana rehetrarehetra reo zao zava-misy iainantsika izao dia efa le voalaza n'ilay baiboly fa ao anatin'ilay arety mandringana ary raha vao miseho zay zavatra dia ny réflexe atsika dia hoe efa akaiky ny farany ohatrany hoe rehefa misy tandrifondrahona dia avy ny orana zany efa fantatritsika zany le izy zay ny fifandraisan'le izy amin'izao andro zao sy zany andro zany tamin'i jesosy alohan'ny niakatra tany an-danitra ary mifanojo tsara zany tenin'andriamanitra izany satria tamin'izany fotoana zany dia naniraka andriamanitra mba hamaha an'izay voafatotra amin'izao raha tsy fotoana izao koa izy dia maniraka anahy maniraka anao mba hamaha an'izay voafatotra ary rehefa irahany ianao dia fantatrao ny tokony ataonao dia zay zavatra lazaina aminao ihany no lazaina ny tenin'andriamanitra zay nolazainy taminao zay lazaina zay amahana ny zanabriky mifatotra zay amahana an'izay voafatotra rehetrarehetra fa miaraka amin'izay dia ho avotsitry ny devoly avotsitry ny devoly lay olona zay fatorany amin'izao fotoana izao tsy haiko ny zavatra mamatotra anao fa tsy afaka mamateny ianao raha tsisy olona mamahanao hitan'andriamanitra zany ka zany mahatonga azy ankehitriny mitady olona mitady anao mitady ahy mba hamaha an'izay voafatotra mba ho afaka eo mba voan'ilay satana ny tenin'andriamanitra hoe dia milaza izy ka nanao taminy hoe mankanesa miry voatra tandrifonareo roa ary raha vao miditra eo anareo dia miaraka amin'izay dia hita zanabriky mifatotra ka nanao taminy hoe mankanesa amiry voatra tandrifanareo roa ry havana andriamanitra dia maniraka atsika tsiraray avy amin'izay tandrify atsika tandrify amiry voatra roa ny andran'andriamanitra anao dia zay zavatra manandrify anao ihany no andrany anao fa tsy hoe manao an'izao rakoto dia andehanao an'izay koa amin'ny asan'andriamanitra manao an'izao rabe dia andeha anaotran'izay koa fa tsika tsiraray avy dia manana ny andraikitra zay men'andriamanitra tsika tsiraray avy manana ny mission zay men'andriamanitra tsika tsiray dia zay lay tandrify anao dia zay tandrify anao zay andeha ataovy zay tandrify men'andriamanitra anao zay fa iza mitady zavatra hafa rehefa fantatrao ny mission anao dia horaisinao ny tenin'andriamanitra zay lazainy dia ino ambaranao any amin'ilay mission zay ataonao mission zay iarahan'ny kristianina rehetra dia nitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra rehefa nandray an'i jesosy tsika dia
tsy tokony hitazona nyzano atsika satria araka ny teny Jesosy dia hoe rehefa nahazo mamaim-pona ianao dia manomeza mamaim-pona. Zany hoe tsy sakanavaka ray zany aloha zany misy mission izay iarahan'ny kristianina rehetrarehetra izay mino an' Jesosy. Rehefa nandray ianao dia andana mizara fa mipetraka amin'izay rehefa izara ianao dia manana fameza-pahasoavana koa anao amin'izay fotoan'izay satria rehefa irahan'Andriamanitra ianao dia tsy irahany fotsiny ianao andeha fa omeny anao ny fitaovana rehetrarehetra anovanao an'izany asan'Andriamanitra izany. Inona ny fitaovana omeny anao? Tsy haiko, omeny vola, omeny fahalalana, omeny PDP, ny zavatra mety omen'Andriamanitra anao rehefa anatanteraka an'izany asa izany ianao. Fa tia ny zavatra lehibe dia tsy mamela anao rery Jesosy fa momba anao izy amin'izay rehetrarehetra aleanao. Momba anao Jesosy fa tsy avelany andeha fotsiny ianao fa ny fitaovana dia maro be ny fitaovana araka ny teny Jesosy hoe fazarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny tena important dia ny fahafantaranao hoe inona ny tandrify ianao. Raha manamboly ianao ka ozy ianao tsy afaka andeha hitory ny filazantsara satria tsy manana fanomezam-pahasoavana zany andeha hiteny meo an'Andriamanitra ny volanao hitoriana ny filazantsara. Tsy manamboly ianao fa manana fitaovana anaovana ny fitoriana ny filazantsara meo an'Andriamanitra izany fitaovana izany. Tsy manamboly ianao fa manana fotoana entina hanompoana an'Andriamanitra dia meo an'Andriamanitra izany fotoana izany satria ilan'Andriamanitra izany. Fa marobe ny olona voafatotra amin'izao ora sy fotoana izao mila an'Andriamanitra, mila anao izy mba ho iraka andeha amany zana-biriky mifatotra izay fatorany devoly, izay voakejany devoly. Ary rehefa voavahatsika io zana-biriky mifatotra io, rehefa voavahatsika io zana-biriky mifatotra io dia hoentintsika eny amin'i Jesosy izy, ho atolotsika amin'i Jesosy izy. Dia ahoana ny tenin'Andriamanitra teo hoe eto aty ilay zana-biriky mifatotra hozy izy Jesosy teneno amin'ireo olona ireo fa isy ilan'ny tompony azy. Rehefa voavahatsika zany ny zana-biriky mifatotra dia hoentintsika eo anaty an'i Jesosy izy satria isy ilan'Andriamanitra azy indray. Tsy ho apetrak'Andriamanitra fotsiny rehefa voavahan'ny olona anankiray fa ho ampiasainy indray mba hamaha zana-biriky hafa indray. Zany hoe raha matsiaro anao ry havana amin'izao raha sy fotoana izao fa efa voavaha tsy ao anatin'izany famatorana izany tsony dia tsy tokony hipetrapetraka ianao fa mbola misy asa indray hampanaovin'Andriamanitra anao dia ho irahana indray anao tahaka an'ilay olona izay namahanao teo. Andriamanitra no maniraka, Andriamanitra no maniraka anao satria maninona efa akaiky ny andro, efa akaiky ny andro farany. Tiany Jesosy ahita ny voninahitra izay efa nomeny ray anazy any an-danitra isika tsirairay avy. Tsy tian'Andriamanitra ho veryntsika na dia anankiray ary fa tiany Jesosy tsika ry havana, tian'Andriamanitra tsika, tiany ianao mba hanana ny fiainana mandrakizay. Raha mandray zany tenin'Andriamanitra zany ianao mbola namafy ny fonao ihany ve ianao, anaiky ve ianao ho iraka andeha hamaha ilay zana-biriky mifatotra. Ary ny zana-biriky mifatotra rehefa voavavy ianao dia anaiky indray koa ianao ho ampiasain'Andriamanitra andeha hamany hafa. Mipetraka ao atsika ny safidy ry havana fa Andriamanitra dia tsy manery ahy, Andriamanitra dia tsy manery anao hanompo azy fa maniry kosa izy ny mba hanananao ny fiainana mandrakizay. Ny devoly no manao amboletra, ny devoly no misisika ao anatin'ny fonao, mitady irika kely fotsiny izy. Raha ho misy irika ao dia miditra ao anatinao izy. Fa Andriamanitra miandry ho baravaran'ny fonao, mandondony eo izy. Raha manaiky ianao ampititra azy ao am-ponao dia izay izy ho miditra. Fa rehefa tsy manaiky ianao dia miandry ianao eo fony izy. Fa ny devoly tsy mandondony, tsy manao an'izany fomba n'Andriamanitra zany izy, fa vao misy irika kely hidirana ao anatin'ny fonao ao dia tonga izy dia miditra. Zany no mahasamihafa ny asan'ny devoly sy ny asan'Andriamanitra. Kanefa ny devoly dia mitady hamatotra anao foana,
mitady anangoly anao foana mitady anao hoany amin'ny afbe mba hijaly mandrakizay fa Andriamanitra dia mitady anao mba hanana fiadanana mba hanana fiainana zany mahafamihafa an'Andriamanitra sy ny devoly tsy fantatro inona ny safidinao fa Andriamanitra dia tia anao Andriamanitra dia tia hanafaka anao ary raha hifidy an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra ry havana dia Andriamanitra lehibe Andriamanitra ambony noho ny Andriamanitra rehetra ifanasehony teo ny fahefany ifanasehony teo ny heriny fa na dia ny zavatra ho avy ary dia fantany zavatra hampanaoviny anao ary dia efa fantany fa ny angatahany Jesosy aminao ry havana dia manaiky fotsiny zay zavatra nyteneniny dia averinao iny zavatra teneniny iny zany hoe ny mpianatra teto raha ny rahan'i Jesosy dia tsy nanao fanontaniana be dehibe fa tonga tena naiky ary Jesosy tonga dia miteny zao ny zavatra ho avy zao ny zavatra hisy aminareo dia nanatateraka fotsiny ny nataon'ny mpianatra ry havana tiany Jesosy ataonao amin'izao raha sy fotoana izao dia anatanteraka zay zavatra nyteneniny taminao le zavatra nyteneniny taminao dia le zavatra tandrify aminao fa iza mitady ny an'ny hafa fa izy zavatra nyteneniny Jesosy taminao hoe ty anakataovy dia andana ataovy dia zay nyteneniny zay andeha ho tanterao amin'izao andro fo sarotra izao amin'izao misy ny aretina mandrigana izao dia te ampiseho anao Jesosy fa izy no Andriamanitra mahery indrindra izy no Andriamanitra ambony noho ny Andriamanitra rehetra tsisy ambony afa-tsy izy tian'olo hevitra anao aho hoe misafidiana ny fiainana misafidiana ny Jesosy fa tsy maty antoka ianao raha hanompo an'Andriamanitra zay nanompo an'Andriamanitra dia tsy mbola nisy maty antoka ary rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia hitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra fa rehefa tsy hanompo an'Andriamanitra ianao dia tsy hitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra tantara anankiray no manarako azy aho mba hahafantaranao fa tsy lehibe Andriamanitra izay tomponao ary tsy diso safidy ianao raha mifidy azy ndray andro nisy raim-pianakaviana mananjanaka kely izy andeha mitondra mahazatra azy dia mitondra ny zanany io mandeha mitsangatsangana dia nientiny teny Ivato lay zanany mba hitsangatsangana nandeha teny amin'ny aéroport zareo dia rehefa tena tonga teny amin'ny aéroport reo dia gaga lay zanany nahita an'ilay avion nahita avion nanidiny izy tamin'izay fotoana izay dia gaga izy fa inona le dada dia ozy izy le dadany hoe avion iny anaka ay avion iny avion iny ary ono ary dada ianao ndray mpandeha taotrano tsika niresaka fa ianao mino an'Andriamanitra ary taotrano ianao dia nampianatra anay fa nampazatra anay fa mba hoentiko mitsangatsanganareo mba ahafantaranareo ny zavatra misy manodidina mba azahoanareo rivotra zany rehetra zany nampianarinao anay dada fa eto aho dia tena tsaroko le teninao dada hoe ozy ianao tamiko hoe tamin'izay hoe lehibe Andriamanitra fa inona ry anaka no mahatonga anao miteny an'izany tsaroko zay dada ny teninao hoe lehibe Andriamanitra ianao miteny fa tsy esanao avion nitanao dia nefa ianao miteny hoe lehibe Andriamanitra sendra tafidy tonga atao anatin'ny saingy fotsiny dada ay eny anaka tena lehibe Andriamanitra anaka fa ahoana no lazainao dada hoe lehibe Andriamanitra ay mifanojo any le resaky tsy kesanao anaka hoe sy fa hitanao anaka iny avion manidina iny ohatran'inona angezan'Andriamanitra ohatran'inona angezan'Andriamanitra ay ve kely Andriamanitra ka zany eny tena tamin'ny dada te kely avion ohatran'iny anaka ny angezan'Andriamanitra ay ve kely Andriamanitra ozy izy le na tsy kely Andriamanitra fa ngeza be Andriamanitra
fa tsy kely fandaoka ianao eto mba aizany jereny ara fandao anampokantona kelyny ao amin'ny aéroport izy anao dia jereo iny zavatra hitanao manidina iny a ohatrany hitony angezany io izy io mipetraka eo amin'ny tany io ary tao ngeza be le izy za nge mitenanao anako fa ngeza be Andriamanitra ohatran'izao no Andriamanitra inona ry havana ny tianohatra lazaina amin'izany itsika rehefa mijery an'Andriamanitra lavitra dia hitatsika fa kely Andriamanitra fa rehefa mijery an'Andriamanitra akaikitsika dia hitatsika fa lehibe Andriamanitra ry havana raha tia hita ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao dia akekezy fony izy tedavo izy atony izy dia hitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra fa raha tsy tia hita ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao raha tsy tia hita ny fahalebiazan'Andriamanitra isika dia alaviro izy aiza mieritreritra aminy akory aiza manompo azy akory fa dia hitanao ny fijerinao fa kely Andriamanitra ka tsy asa ao anatin'ny fiainanao izy fa rehefa hitanao lehibe Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao dia hiasa ao anatinao izy satria mitady azy ianao mikatsaka azy isan'andro ianao ka amin'izao andro sarotra izao raha tianao ny ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra dia mitedavana azy fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anao ny zavatra rehetra fa rehefa katsahanao fanjakany ny fahamarinany dia hitanao fa lehibe Andriamanitra fa rehefa tsy ny avinao tsy raharahinao inona koa zany Andriamanitra zany za ve dia manasitrana za ve dia mamany olako za ve dia zao mazava ho azy fa ho kely aminao Andriamanitra tsy hitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra anao ny safidy anao ny manapa-kevitra raha zany no mipetraka amin'ny plasinao dia anio ny fotoana anatonanao an'Andriamanitra mety eza andray azy efa nasehoany ianao ny heriny efa nasehoany ianao ny fahalebiazany mety eza naiky azy ianao mety eza manaiky ho irahany ianao fa rehefa irahany ianao dia manana garantie sady maniraka anao izy no ombanao izy anome ny fitaovana rehetrarehetra izy ahafahanao manao ny asa ary rehefa voavahanao izany olana izany efa voavahanao izany fatotra izay mahazo ny hafa izany dia valiko ty lehibe no azonao any an-danitra fa rehefa tonga ny andro fitsarana dia hoy izy Jesosy aminao hoe midira ny fifalian'ny tomponao ry havana rehefa tonga ny andro fitsarana dia zao ny tsarovy tsy mifahotanao no anontaniany Jesosy ianao hoe nanao inona ianao teny an-tany nanota ve ianao nandainga ve ianao jangajanga ve ianao nangalatra ve ianao tsy zany no fanontaniana rehefa tonga eo amin'ny vavahadin'ny lanitra fa ny fanontaniana mianjady aminao sy amiko dia hoe vitanao ve ny asa nanirahako anao vitanao ve ilay asa izay mifanojo izay nanirahako anao ihany vitanao ve zany ka raha iteny ianao hoe vita Jesosy dia tanteraka tokoa ilay teny Jesosy dia hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao natoko tamin'ny kely ianao atoko mpanapaka ny be engany mba tsy zaho mba tsy ianao le tena anankiray hoe efa nandraoka dia monita amin'ny anaranao izay efa nanao an'izao nefa tsy fantatra akory ianareo izy Jesosy sanatriany izany ny faniriko dia mba ahita ny voninahitr'Andriamanitra koa ianao ny faniriko dia mba hiaratra ao any an-danitra koa ianao ahita n'izany voninahitr'Andriamanitra izay nomeny an'i Jesosy zany minao fa azava ny safidinao minao fa azava ny fisainanao amin'izao ora sy fotoana izao fa raha izao aretina mianjady aminao izao raha izao zava-misy amin'ny firenentsika izao maneran-tany izao tsisy dikan'izao rehefa tena manakaiky an'Andriamanitra ianao fa rehefa manakaiky an'Andriamanitra ianao dia fantatrao ny herin'Andriamanitra tena hitanao ny herin'Andriamanitra ety am-pamaranana dia miangavy ianao Jesosy mangataka anao Jesosy amin'ilay teniny mangataka anareo ary rahalahy mba tolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra
dia ny fanompom-panahy mety ataonareo izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Amen. dia misaotra nisy kely tsy mifakahazo kely teo ny resaka ozytsika hoe nitondra ny tenin'Andriamanitra zao a dia avy any Canada ary pasteur Laindia ny ao anatin'ny saina vehivavy zany kanjo ny hitantsika lehilahy mpivady reo pasteur Laindia samy any faritra Canada zany pasteur Laindia zany any Québec ary vadin'io a pasteur Nito dia any Montréal 500 kilometra ny anelanelan' zany 500 kilometra zany nelanelany fa mba eritrereto ny tena fandavantenan'izy mivady rehefa lahady tahaka an'izao a dia tena misalaka mihitsy mbola adiny firy moa vo tonga an'izany avy any Québec makany Montréal amin'ny faritra atsimo indrindra amin'ny faritra any Canada zany ka dia misaotra pasteur Nito a na dia nivadina azy any hoe ho avy eo Laindia mbola ho avy koa izy amin'ny manaraka fa samy mafana daholo izy mivady amin'izany misaotra an'Andriamanitra antsika amin'izany aloha voalohany indrindra aloha dia ireo adidy vita n'ireo avantsika any ampitan-dranomasina no lazaina eto izao aloha ny adidy ahazo tamin'ny 12 volana mea moa zany 12 zany tamin'ny herin'ny androany manomboka latsinainy 12 volana mea dia 34 660 000 francs tamin'ny 19 volana mea dia 640 000 francs tamin'ny 20 volana mea dia 1 839 francs ireo zao a dia avy eto amin'ny fiangonantsika zany dia ny 22 millions tamin'ny 22 mea dia 38 millions 19 500 francs ary tamin'ny 23 mea dia 18 millions 800 non 10 zany 18 000 10 zany ny fitambaran'izay rehetrarehetra zay a no manome 89 millions 342 500 francs fa misy fanazavana kely ho antsika rehetrarehetra ny avantsika ny ampitan-dranomasina avy amin'ny direction collégiale izareo eny Europa rehetrarehetra dia nanome an'izao ao amin'ny FPVM Bordeaux izay misy amin'ny pasteur Dody dia nanampy 11 837 000 francs fa izy efa nanomea 5 500 000 francs vitany avy amin'ny pasteur Dody any Bordeaux zany sy ny manodidina zany dia nanome 17 337 000 francs zay ny fitambarana vitany hatramin'izay ny FPVM Charenton kosa dia nanome 15 222 000 francs ny FPVM any Toulouse dia nanome 4 millions de francs ny FPVM any Maurice Soran'Andriamanitra rehefa fa misy FPVM any Maurice dia nanome 3 millions de francs zay rehetrarehetra zay zany no mitambatra ao anatin'izay 80 firisy teo 89 millions 342 000 francs
misaotra an'Andriamanitra sika amin'izany rehetrarehetrarehetra zany satria tsy fantatra zay mbola hiafarana zao confinement zao fa raha mbola mitozo a lazaiko anareo foana fa ny vola zay miodina ary tsy maintsy aloha ao ny mpiasa fiangonantsika eto sy ny mpiasa ny radio eto a fitambaran'ireo fotsiny a 530 olona ao ny mpampianatra rehetrarehetrarehetra atsika zao de efa itsika fiangonana no miatoka ny karamany rehetrarehetrarehetra satria tsy misy ekolazy miditra mihitsy ao na ariary azy manampy an'izany a ireo ofatrano any sekolontsika zay 8 millions de francs amboniny zay rehetrarehetrarehetra zay a de ireo tobitsika misy ny marary zay misy ray aman-dreny eo a zay karamaina manokana misy gardien koa mpivady a karamaina manokana ary tsy neo ihany fa saika manerana ny Madagasikara zany rehetrarehetrarehetra zany zay misy tena mitaiza tobo marary a de tsy azontsika jerena fotsiny fa tsy maintsy jerena ny ray aman-dreny jerena ny sakafony marary any zany volo zany na tonga atsika hiteny sy na tonga ny rehetrarehetra miteny hoe reto ary fanampiana ho anareo ao mora ireo mpitandrina zay efa niteny teto ihany nanao hoe sami anareo mba mijery ny mpitandrina anareo tsirairay avy isaorana ny fiangonana marobe a zay nandrezany antso zany de samba mijery ny mpitandriny any aminy fa misy kosa ireo zay tena mitomany miaraka amin'ny fiangonana de tsy azo jerena fotsiny zany hoe inonarina mba hanampiana an'ireny mpitandrina ireny amin'izao confinement zao izany de ataontsika mbalo mampirisika antsika tsirairay avy a mbola mba samy anao daholo satria tsy fantatra zay fiafarana zao fa de samy hitan'Andriamanitra zay tsy voavaly le mahantra kely sy le fiangonana kely sy le mpitandrina kely de hovalian'Andriamanitra aminareo any ampitan-dranomasina rehetra sy ny eto Madagasikara ny manaraka an'izay dia misy koa eto zay ezaka nataon'ireo komity mpikarakara ny tranony dada zay sorana azy be dehibe fa tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy manampy olona zay mahantra tokoa hita tokoa fa tena mahantra na mpitandrina zay hita koa fa tena mahantra zay tena tsy manakaniko anina tonga nakatia de tsy afaka nijery fotsiny izy ireo teo izy de efa nanome zavatra be dehibe vary 12 kilao menaka 1 litra de siramamy efa navita olona maro be ary namonjena olona maro be zany teto fiangonantsika zao izy de mbola manolotra indray fanomezana be dehibe ho an'ireo mpitandrina mandalo fahasairanana sy mpiara-mivavaka sahirana zay dady tsara zany ho an'ireo mpitandrina mandalo fahasairanana sy ireo mpiara-mivavaka sahirana de toy zao ny fanomezana vitany ireo komity mikarakara ny tranony dada ireo nanome vary izy 500 kilao menaka 70 isa voamaina 50 kilao de misy koa sira sy siramamy ary paty 70 sachet ary le siramamy teo sira mahatratra 50 kilao de siramary ny savony boritra anankitelo teka ho azy aloha tsika amin'izany rehetrarehetra zany naiza misy atsika sotra tomo fanomezana kosa sy nisy nanome ary tsara mampatsiaro atsika an'izany ry havana fa
efa vita zao a dalina nomboka amin'ny talata izao a dia anao ny efitrano amin'ny rihana faharoa zao a izy ireo ary dia ao arinan'izay a dia vita amin'izay a le dalina farany a zay ny tranony dada mbola mandany eo amin'ny 250 millions zay a zay vao vita indray a ao amin'ny 2e étage eo ka dia misaotra zay mbola nahatsiaro hoe ndao tohizina foana fa raha mety ho vita ny trano be fotsiny mbola hoavy ny lalitra hoavy ny varavarana hoavy ny varavarankely fineseho ny fitenenana dia mbola zavatra hafa izay dia nisy nanome izany fanaovana ny tranony dada sy mamy zany 5 millions de francs na 1 million ariary nisy nanome koa gravion camion anankiroa izay mirefy 5 mètres cube misaotra daholo antsika rehetra tehikitsika ho amin'izany rehetrarehetrarehetrarehetra zany misaotra daholo ampatsivona antsika rehetrarehetrarehetra fa tsy vita ho an'zareo marary any Ambotsimeloka ny mpiandraikitra rehetrarehetrany misy any Ramatory Sonarzety any misy gardien vaovao koa mpivady zay tsy maintsy natsona ny antony natsona andreo ary nakana andreo mpivady vaovao ireo gardien dia satria zao tsy nisy mpiandro tsony tonga tany fa dia neny Sonarzety rery no mifampitolona amin'ireo marary ireo dia tena voatery tsy naitsy neritreritra zay hoe maka olona izay mba azonareo atao mihitsy aloha atao gardien dia fa nahazo gardien mpivady eo noho izany mingavy antsika rehetrarehetra miaino an'izao na mpiandro rehetrarehetrarehetra miaino an'izao fa izao isiny indray ny fitaterana n'ireo mpiandry makany Ambotsimeloka amin'ny enora maraina amin'ny enora sasany maraina ny miala eto ny fiara dia tsy maintsy tafaverina mialany amin'ny 12 sasany zay tsy maintsy miala eto amin'ny enina sasany dia tsy maintsy tafaverina mialany amin'ny 12 na mahery kely mpiandry 10 no ilaina amin'izany mpiandry 10 ao anatin'ny fiara menamena be antsika fiangonana ka dia anjarantsika fiangonana mba andao anao ny asa fa mitomaniny neny Sonarzety any manjary gardien no namany any sisa ka dia misaotra antsika rehetrarehetra mbola nisy nahatonga koa eto azafady indrindra filazana fa vozaovozao ny FPV mitsika any Orléans zany Orléans zany dia somary miala kely eny Antananarivo andray azafady miala kely amin'ny Paris zany eo amin'ny 100 kilometre eo amin'ny 100 kilometre eo misy n'izany Orléans zany nanome izy 1530 € ataovy kely amin'ny tenitsika zany hoe ohatriny zany ataovy fois 2 2 fois 3 6 2 fois 5 10 2 fois 1 2 3 30 millions zany misaotra tompoko fiangonana matanjaka koa zany na dia somary vitsy ara any Orléans ary misaotra n'Andriamanitra zany rehetrarehetrarehetra zany dia vokatry ny sampana sampana fefy no be dehibe mpitandrina any misy koa ny afafy dia miarahaba sady misaotra miteka ho an'zareo any Orléans tsika satria maheno azy maheno atsika izy amin'izao fotoana izao dia misaotra pasteur misaotra anao ny pasteur any manko dia ampatsahivina antsika fa zafikeliny Dada Martin zafikely Dada Martin izay mpiandro voalohany mihitsy niaraka tamin'ny dada tany Ndravoahangy fivavahana tamin'izany fotoana izany ary faly mihitsy nahita azy tonga teto koa tsika lava be iny izy vehivavy pasteur lava be iny izy iny fotsifotsy be iny izy efa nitory-teny teto misaotra pasteur misaotra nareo any Orléans amin'izany rehetrarehetra zany tahiny tompo daholo dia ny farany araka ny lazaiko teo alohan'ny amarana anazy
misaotra amin'ny pasteur nyto any teny teo mandana ami'ry voatra tandrifonareo ry misy zanabrika mifatotra ao vao raha misy manontany anareo fa ho avy eo ny tompony dia laza hoe misy raharaha nalany tompo azy aza dindro zao afatra zao a ny soratra masina tsy manao hoe mandehany ianareo ka mahita ny tompony fa mety menomenina daroy aloha le io tsy manao zany mihitsy izy a samy tanana ihany zany io tananao io vao zay ihany le didinao misaotra azy am'zany inona moa ny dikan'izany amin'ny zavatra ataontsika izao tadidio tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra ho any zay rehetrarehetra manambady misotro toka maditra be dia nanafatrafatra teto fona ary naomby hatramin'izay no hoe vavaka atao ianao Jesosy nanovany rano ho divay ho vai indray raha ty divay ty a anjary rano zay nanao an'izay a dia nahita vokatra fa dia ny boboka foana ny boboka tsy nety mamboranga dia farany niala tanteraka fa lany ny vola dia miteny tahaka an'izany koa androany nindrana ny tanantsika ny Andriamanitra hoe mandahana no io zanabriky mifatotra io e vao hitananao io ty tanantsika ty zany androany a angatahany Jesosy atsika satria tamin'ny heriny efa Jesosy ny tompony ny teny hoe tezitra amintsika ny devoly ho avy izy tahaka ny onjan-dranomasina tsunami 5 metra ny avony ohatra ny tanana ndrano manontolana ny avony zany onjan-dranomasina zany ary efa saika ho atosaka atao daholo tsika malagasy rehetrarehetra no nasain'ny tompo hoe mitenena daholo eny tokantrano any manao hoe stop corona ary satria izy rano dia tsy maintsy nisy ny patitaka ihany any Tomasina dia io no angatahako aminao sy angatahan'i Jesosy aminao io tananao mamatotra na le zanabriky mifatotra io no angatahany Jesosy androany a amatotra azanao tsara zany a ny tananao ny angatahany Jesosy androany a amatotra ny coronavirus eo am'izay io ranomasina be ohatra ny tsunami io a afatory am'izay iverina avy eny tsy nanamanko izy io a avy eny amin'ny ranomasina io a zay ny mapotika voalohany amin'ny Tomasina ary raha tsy mitandrinatsika dia makaty amintsika fa afatory amin'io tananao io zany a dia tsy pazo miverina am'izay a any am'izay namely azy jereo ny fahamarinana zany teny zany a ao amin'ny Isaia 7:20 Isaia 7:20 manomboka amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 19 manontany a Jehovah tompony maro aiza ry olon-kendrinao ireo aoka hanambara aminao izy zay a mitady olon-kendry Jehovah ary eo ka ho fantany izay nokasain'i Jehovah tompony maro hatao amin'ny Egipta rehefa atao hoe Egipta dia ao daholo zay a ilay karazana fahagagana rehetrarehetra nataon'ny Mosesy
andresena lahatra ny farao anapotena any Egypta fa rehefa hoe Egyptianina zay dia le fahavalo dininy fa 13 efa adala ny mpanapaka ny ziona efa voafitaka ny mpanapaka amin'ny Memfis Joana manko fa tsy ziona efa adala ny mpanapaka ny Joana efa voafitaka ny mpanapaka ny Memfis ary efa nampivembena ny Egypta ireo fehezorony fireneny misy zany miady amin'ny Egyptianina misy miady amin'ny Egyptianina fa Jehova ozy efa napidina fanahy mampiraingirangy teo Egypta jereno zany mba manohitra ihany ny Egyptianina fa Jehova mihitsy ny mampidina fanahy mampiraingirangy teo Egypta ka efa nampivembena azy tamin'ny asany rehetra ireo taon'Andriamanitra mivembena mihitsy zay nanao zao asa ratsy zao zany io efa nampivembena azy tamin'ny asany rehetra ireo hain'Andriamanitra mampivembena andreo mamorona andreo virus ireo dia tahaka ny olona mamo miraingirangy sady mandoa zany nanaovantsika azy amin'izao coronavirus zao 5 samy tsy mahatotosa ny asany Egyptianina zay fatoratsika izy verinany tsy havita ny asany tsony ary zay mpamorona am'izao hokorontanin'Andriamanitra ny atodohany taony maraingirangy tsy hatotosa ny asany tsony na ny loha na ny rambo na ny sapandry fe na ny zozoro na izy na iza mamorona n'izao virus manapotika n'izao tontolo zao Jehova no miteny eto zao tsy atotosan'izany asany zany izy 19 amin'izany andro zany dia tahaka ny vehivavy Egyptiana ka ho tora-kovitra sy ho raiky tahotra noho ny fa iniditra Jehova tompony maro ny tanany zay entiny amelezany azy zay ataony Jehova fa tsy ataoko tsy ataonao fa itsika fiasana fotsiny ihany ny tanana le tanana hoe vao io zana-biriky mifatotra io no angatahany Jehova aminao hoe afatory io ranomasina io atsipazo ho raiky tahotra ny daholo tsy atotosan'ny asany izay manao azy anjaran'ny Jehova no mamerina azy fa ny anjarantsika mamatotra zao ary ny angatahako amintsika rehetrarehetra amin'izao androandroandro zao mitodika metsinanina daholo tsika nareo any Canada mitodika mena atsimo nareo any ino tena ty any amin'ny Nosy Maurice mitodika mekandrefana ohatran'izany samy matsiaro tena daholo zao hoe aiza zao Thomas zao aloha fa intsika samy malagasy zay aloha no atao voalohany indrindra dia amin'izay tsika rehetrarehetra dia mitodika amin'izay manerana ny tany mitodika metsinanina aloha ao ny Egyptianina miady amintsika zany ao ny devolo miady amintsika any ny ranomasina amin'ny tambolombolona any ny efa miainga manapotika be any Thomasina izy mitodika metsinanina aiza moa tsy ny etsinanina amintsika eto zao aiza aty ena monina varatra ary mitodika any daholo tsika aloha rehefa avy eo dia titanantsika ty mihitsy afatory manohitra an'izao tambolombolatra afatory zao coronavirus zao amin'ny alalan'ny rivotra sy amin'ny alalan'ny afony Jehova alefaso amin'izay any amin'ny ranomasina any Thomasina rehetrarehetra sy ny rahalahy ny Thomasina any tsika rehetrarehetra indray rehefa avy eo amin'izay dia samy mitodika any amin'ny lanitra gasikara daholo na namena tsy namena varatra metsinanina naizanaiza mba hoany zao tontolo zao mba hamonjena amin'Andriamanitra an'izao tontolo zao sotra tompoko zay ny afatry ny tompo androany ary aza dimo
azadino mampiorokoditra ny fitenenana ao amin'ny radio sy ny télévision. Ianareo diabetika rehetrarehetra aza misotro CVO. Fa firy ny malagasy tsy diabetika? Za zao diabetika. Dia ahoana zany zahay? Hoe vola faty eo. Tsy mahazo mihinana an'io koa ny marary fo. Tsy mahazo misotro an'io CVO io. Dia mba ahoana le marary fo efa mamoy fo. Tsy samy voaka ny trano ntsony fa aiza zany zay. Tsisy fo ntsony famonjena, tsisy. Areo zao misy zaza marary vao minono vao ray volana. Marary, tsy corona akory. Tsy hitany dokotera zay atao aminy. Zaza loatra. Dia amoy fo reny. Dia efa miandry fasana fotsiny reny. Mba mianara le fijoroana vavolombelona teto zay nataon'ny zanakitsika any Texas, any États-Unis zany. Telo mianaka izy leo, mpivady, dia zanany vavy ray. Dia izy mivady ireo sy zanany vavy io miray trano ao le malagasy kelitsika. Heritona ny petrahany tao. Ray latabatra, ray sakafo, miara-matory izy roa vavy. Afaka ray volana vao niteny le rangahy tompotrano. Vazaha Amerikanina daholo reo ireo petrahany reo. Nahoana ozy ozy tsy mba voan'ny coronavirus ianao anaka. Zay mivady vo, zanakay vo. Ary ahoana anao tsy mba vo? Torakovitra. Tamin'izay moa tsy mbola nahiteny tsara satria io ny amin'ny 7 maraina eto amintsika eo ane ka amin'ny telo alina non zay. Amin'ny 3 maraina zany moa. Io amin'ny 7 amintsika miteny eto izy eo am-pandriana. Dia be dia betsaka ny zavatra korotana kely tao anatin'ny saina fa vao natsoina tamin'ny telefona izy. Dia mifona ozy zay olona tatoro be zany amin'ny 3 maraina zany no kotabain'ny telefona. Eo ozy vao nivoraka be ny lohako. Andriamanitro, ino ny tia nahazo? Fa nahoana ianao tsy voe? Nahoana ianao tsy voe? Zao nataoko. Lavitra be any dada sy neny Jesosy tsy manakavana ty Amerika ty fa ianao ny namako, ianao ny havako, ianao ny mpamonjika, ianao no Andriamanitra. Mpiandry ny rano rehetra zay sotroko vako daholo aloha dia tsabahako amasinina. Amasino ty rano sotroko ty Jesosy. Fa tsy mba mananizaniza afa-tsy ny rano ihany ny mpamonjy ahy. Zay foana ny ataoko isan'andro. Tsy voa. Mbola mangovitra miteny aminao zao moa izy miatso aminao. Fa za koa nijerena. Tsy nanaiky mihitsy ireo raha tsy nijerena. Fa za tsy voa mihitsy fa mbola naiky. Teka ho an'ny tompo voninahitra ny tompontsika misaotra Jesosy. Noho izany. Tsika diabetika rehetrarehetra asa mamoy fo an'izany. Raha tsy mahazo misotro ny CVO mahazo famonjena amin'ny rano Jesosy. Iza ny mahery ny CVO sa ny rano Jesosy? Ny rano Jesosy mahery. Manana ny fanafody lavitra sy ady ambony lavitra sy ny tsara indrindra itsika ary ny mahery indrindra. Ary aza mamoy fo amin'izany hoe zay efa marary fo ty zany ahoana. Maka rano anao amasino iny dia misotro n'iny rano iny ianao dia ny ambiny ataovy ao mitratranao amin'ny fonao. Raha diabety ianao dia sotroy fotsiny Jesosy mandamina ao anatin'ny fonao. Zaza kely io na dia erako ny sotro kely fotsiny azy mbeo azy. Minoana zany ianao ny soratra masina voalaza teto hoe
tanan Jehova no miaro atsika nareo angina zay ado anareo misaotra Jesosy voninahitra le ho an'ny tomporery ihany tsangantsika rehetrarehetrarehetra hivavaka ary avia Jehova tompona andray ny vavaka fa mitara na izay vali ny ataka avia andray ny retompona vavaka sika voninahitra ho anao Andriamanitra le masina indrindra le ambony indrindra le mahery indrindra le tompony hery sy ny fahefana rehetrarehetrarehetra any an-danitra sy aty an-tany miantsy ny anaranao zay satria mampitahotra anay loatra ny devoly efa resy fa mba mody mingonongonona mba mody tezitra dia mba mody mizesta fotsiny eo anatrehanay rehetrarehetra tamin'izao tontolo izao efa resy sotra Jesosy mehoery amin'izany zahay mehoery amin'izany ny mpanomponao mehoery amin'izany any kristianina rehetra zay mino fa ny vava amin'i Jehova miteny ary ny vava an'i Jehova mandresy ny tenin'i Jehova no sabatra entinay amin'izany tsy niteniteny foana ianao androany fa niteny zay nomenao anay androany Jesosy dia tena mahery ho an'ny olona rehetra ho an'ny vatana rehetra ho an'ny fahasalamana rehetra ho an'ny nofo sotra Jesosy sotra tompo sotra anao na ny mifanafody na ny CVO amonjenan'izay matanjaka rehetrarehetrarehetra no misotra an'izany fa izay malemy kosa ao ny diabetika ao ny marary fo ao aza zay marary ny triglycéride karazana menaka ao anatin'ny lalandra zany tsy mahazo misotro nefa reny indrindra ny tena mora matan'ny tension ravoravo tanana ny olona fa androany ianao Jesosy mampahery anay rehetrarehetra naizanaiza fa ny rano Jesosy mahery zay nisotro ny rano Jesosy io ny zanakainy Amerika mbola salama tsara hatramin'izao natao testa fa mbola negativa hatramin'izao faly ane zay Jesosy maheno zany ny deranao zay makalaza anao misaotra anao mekoka aminao fa Andriamanitra mahery zany ny miaraka aminay misaotra Jesosy ankehitriny ara Jesosy nitoriana taminay ny teny fa vao zanabriky mifatotra io ny tananay no natsonao ny indraminao hama dia ny va io nangina ambany tompony tananay zao no indraminao fa io coronavirus io maka ny endriky ny tsunami zay onja ny ranomasina 10 metatra mampitahotra potika daholo maty daholo ny zava-mananay na tratran'izany tananay indray Jesosy nindraminao ankehitriny alaivo zany tananao zany fatory amin'ny alana rano Jesosy zao coronavirus zao avy any amin'ny ranomasina io manomboka avy any Tomasina io zay manepotra olona maro be ho Tomasina io ny asainao Jesosy afatotra itodika any Tomasina ary zay zao Jesosy io no voalohany indrindra manerana ny nosy manerana ny zao tontolo zao naiza misy azy dia itodika any Tomasina alohany mino rehetra kristianina rehetra zay mino zany teninao masina zany fa ny Jehovahandriamanitra mamotipotika an'izany amin'ny tanany mahery sandrony mahery ny tanana iara Jesosy raiso amin'izay ianao mihitsy ane Jesosy nilaza hoe mandehana nareo roay ny devoly alefaziko ny rivotra
mpanompon'andriamanitra irak'andriamanitra zany ny amatotra azy any alefaso ny afo hodoran'andriamanitra manerana ny Madagasikara manerana n'izao tontolo izao ny tananay Jesosy indraminao amin'izay mandehana teo nama an'izana borika izao amatotra zay amatotra zay amatotra zay amatotra zay amatotra zay itodika any antsinanana amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta anapotenay amatoranay an'izay devoly rehetrarehetrarehetra coronavirus any Tomasina fatoranay 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 atsipinay averinay any amin'izay nandefazy naiza masy tondranay retina sy fahafatesina naiza rehetrarehetrarehetra zany afatotray averina any amin'izay nanao azy any zany any andraingirainga tramo zay rehetrarehetra namorona amin'izany rehetrarehetrarehetra zany misaotra Jesosy misaotra may amin'izay ianareo manerana any zao tontolo zao erano zao tontolo zao zany any amin'ny rivotra zao tontolo zao zany fa Jehovah niteny Jehovah no miteny anatanteraka an'izany tanany Jehovah no maninditra zany hanapotika zany ampiraingirangy mampandoa ho verisaina zay rehetrarehetra namorona zany erana zao tontolo zao fa mpamon'olona ary hopoten'Andriamanitra miaraka amin'ny Satana ho ariony afatotra any amin'ny afobe mba tsy verimberina amin'ny kristianina intsony zany misaotra Jesosy misaotra Tompo alohan'ny isarahanay kosa hivavaka aminao zay Tompo fa manana zay tianay sy nendananay vetivety hiaraka aminao eto hidongy aminao eto Jesosy hidongy aminao eto za raha afaka mivavaka zay zao zay tonga eto amin'izao toeran'izao nany ampitan-dranomasina hivavaka zay Jesosy tanterao Jesosy ny teninao inona ho any mbola tianao ataoko aminao sotra Jesosy tsy miova fanontaniana tsy miova koa ny fitiavana tsy miova koa ny herinao tongava aminao araka ny finoanao ianao erany vavaka Jesosy sotra Jesosy sotra zoko malala avana tsy mahafoy le miteny aminay hoe raha tianay ianao raha tiay ianareo ianao Jesosy oninao aminareo hiaraka isakafo ny tokantrano tsirairay avy any Jesosy onina aminay ianao efa betsaka ny tsy manakanyko anina Jesosy tsisy fotoana iasana voararany lalàna zany rehetrarehetra zany apetraka belantananao raha tsy maty ny coronavirus zay maty ny anoanana zany ane Jesosy ny antsonanao hoe mba ho tapitra zao fiboana izao mba nomboka hiasa daholo ny olona rehetra Jesosy meteza mpiasa ny tananao mahery ianao anakento an'izao aretiny zao ary ny anjely androako zao amin'ny sabatra ka mamindra fo mamela eloka Jesosy raha misy mampalahelo anao ataonay kristianina aminao na ny tsy mivavaka araka mampatezitra anao asaringanao amin'ny marina azaringanao koa
amin'ny tsy marina fa mba mamindra fo fa famindram-po no fantatrao sady tianao ary mamela eloka no asanao dia mba mamindra fo aminay mba ianao izany vavaka izany Jesosy. Fantatray fa miainana ianao ka raha eka-dandanitra ianao androany dia mba tsarovy le mpanomponao ny vavaka teto nandany andro ny azakasaka te eo naminao amin'izao andro androany zao dia mba horenao zany vavaka zany Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra ray tompon'ny fahefana sotranao nanome ny zanako malalanao maty ho anay ary narany no fanasitranana anasitrananao rehetrarehetra zay efa mamoy fo ao ny diabetika tsy manakolazaina tsy mahazo mihinana ny fanafodiny zao tontolo zao hainao mampitony sy manasitrana any zany ao ireo marary fo ny mahazo azy ary efa makarary ny fony ny fanafody koa tsy azo tsy mety no ny hinanana azy fa vamaika mony koa no makarary azy fa ianao tsy makarary Jesosy ny rahanao manasitrana ary olona marobe no mijorovary volobelona amin'izany manerana ny tany ka dia misotra anao zay amin'izany Jesosy. Raha sanatria ka hitan'Andriamanitra ny fahadalanay satria hitany sanandro impito amin'ny fitopolo impito zay manota foana manampy tsofina aminay izy raha mitarainy zay fa noho ny aminao Jesosy nanaiky vonoana teo ambony hazo fijaliana nanolotra ny ranao teo ambony hazo fijaliana dia atsangano iny tananao feno olatra iny Jesosy ho tazany fa raha vao mahitanao izy Andriamanitra ray dia hitsotra izy ka ianao mihitsy Jesosy no nanao teny fanekena taminay na inona angatanareo amin'Andriamanitra amin'ny anarako sotra Jesosy ataonareo amin'ny anarako ataony zany manateny zany zay Andriamanitra ray no ny fitiavanao anay sy ny zanako malalanao ka dia mba hanolotra amin'izay ianao valim-pitia valim-bavaka Jesosy ho famonjena an'izao tontolo zao sy ny kristianina sy ny mino anao rehetra ary ianao le miteny foana isanandro tsy andao anareo any aho na afoy anareo no hitondry zany valim-bavaka zany ho an'ny tsiraray avy isa-tokantrano isam-baravarana ary ny anaranao ny angatana izany rainay izay ny an-danitra ho masinane ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra eo anay ino ny anina sahazo ho anay ary mamela hanelokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra no ny fakapana nafanay maratsy anao ny fanjakana Seigneury ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisodrano avy amin'ny Jehovah tompony maro tononona amin'ny anaran'i Jesosy. O Jehovah tompony maro aminao zanako ane ianao asa ny tanako ianao mety manadino ny zanany monono va Jehovah ny olombelona eno ho Jehovah mety manadino ny zana monono ny olombelona ny vehivavy mafy zany za kosa tsy manadino anao ka na dia ny zaza monono marary aza tsy tapanafoditsony ankehitriny Jesosy ny ranao dia ampy
reo marary fosy voan'ny diabeta rehetra indrindra fa miakatra tension zay tsy mahazo koa mihinana fa ianao ny laza hoe zany namorona anao ny fiadanako nomeko anao any amin'ny saina any amin'ny fo any amin'ny fanahy any amin'ny diabeta any amin'ny raha any amin'ny taolana rehetra na dia ny taolana maina aza hoe anao hoe tsangana dia manjary olombelona velona mbola ombanareo any amin'izay lehinareo rehetra ka na inona angatanareo amin'ny anarako hoy Jesosy zokinao malala anao meko anao zany anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay ry Tompo amen tsy misy rereko afa-tsy Jesosy diny voalohany ihany Anao Jesosy anao ny dery anao ny aja sy vonina ny fasana sy ny fiaina tsy hita indrehefa resy izao tontolo izao de mahita sambatra ao Jesosy tompony hery sambatra ao Jesosy neo azatrana o ampy any fianana o ampy any filokoana Jesosy teka mafantompotsika misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina samy mahereza daholo tain'Andriamanitra ny tompoko Anunci
ampoanao ny fahasoavako